Nathalie. Bakal yang brok saya dia. Itu. Nampiantsanao fa misy resaka tiako resahana aminao. Fa hoana zay raha misy Nathalie? Hitanao moa zay ny tenantsika tao anatin'ity volana ity dia tsy dia nandeha firy noho ny toedrara. Dia noho izany dia voatery aho tsy maintsy mandray fepetra atsasa-karama ihany aloha ny azo mena amin'ity manomboka amin'ity volana ity fa hitantsika ihany no manaraka e. Dia hoana zany Nathalie? Ny fiainana ty efa mihasarotra. Raha zany dia misy salira zany zao tsy avila mivady aman-janako mihitsy. Marina zany e. Tsy afaka manoatra rehefa zay ny zava-misy. Na ity na sa hikatona ny orinasa. Eny e, tsy hoe anakatona ny orinasa fa zao ary sao dia mba mety raha mba tapakandro zany miasa dia mba le tapakandro zany afaka manao zavatra hafa. Non, na ianao hiasa na ianao hijanona. Zay ny anafa tsy tsika rery ny traran'izao fa niresa rehetra e. Azo manao an'izany raha misy mba tsy jovy ny vady aman-janako e. Anankiroa ny zanako e. Eny fantako izany fa zay na ianao hiasa na ianao hijanona. Dia hoana zany ataoko e, tsy mba misy azo fanarana mihitsy zany. Mba ao fa tsy maninona zany fa afaka ampianao ny ora fiasako e, ataonao amin'ny raha valina be tsy maninona ary zany. Hitantsika eo ihany ao manaraka fa manomboka amin'ny tilo dia zay ny ataontsika. Eny ary. Saotra tompoko. Ia, saotra anao. Revoa! Aiza ianao? Aty anefa misy inona e? Fa izy moa laza taminao hoe mandehana ny rasely any mindram-bolo. Ha? Tena manala bakana mihitsy ianao a? Fa inona moa ny olana ary dada? Fitejirana hoe tsy maintsy aloha e. Fa rehefa mandray karama ianao amin'ny herinandro dia averina ny volany. Fa tena vehivavy tsy misaina mihitsy ianao. Zao afa baraka ny ampiasana any. Lazay ny vadiny fa tsy maharaka ny tokantrano kony. Masainao ve zany aloha e? Ha? Zao ny vola hoe tsy hay ahoana amin'ity. Noho ty Covid ty daholo mahatonga zao rehetra zao. Fa misy inona e? Aka, efa zay lazaiko aminao zay. Dia misy salera no raisina amin'ity. Tsy maharaka tsony ny vola mihitro ampiasana. Vitsy dia vitsy ny mpanjifa e. Tsy haiko aloha fa ho hitanao aloha izay atao. Fa zao a, tsy leko tsony ianao mindrakindram-bolana amin'olona any fa manala baraka anahy. Ao! Otray, vina nataondry eto? Tenena foana miomihany ny resaka tsy mahalala fomba io a? Ka zaho saky teny aneny hoe lany kahiako. Ino no ataoko eo andry eo? Vola aza tsy misy. Mandehana mandehana. Jeny andao amin'izay ke hianatra? Zato hianatra. Andao hianatra. Zaho aty hianatra. Fa inona indray re ty olana ity? Fa misy inona ary? Tsy hianatra moa ny zanakao rainy a. Fa misy inona? Asa na le izany be dia azo omaly, na le izy nangataka tany tsy nomeko. Zaho mihitsy ny diso revo a. Sy tokony tabataba sy nanao tiany marary anao zaho omaly reny. Zaho koa ny tena diso rainy a. Tokony nananatra azy tsotra fotsiny a, mba tsy haino resaka olon-dehibe, sady tsy tokony mikapoka azy. Eny e,
tsy adisonjeny kely koa ny raha laniny kaeny zavatra ilainana ampianarana ihany zany fa samy diso aloha tsika ndoary fa horesantsika izy fa maninona ny zanako no tsy hianatra avy takaiky ny dada malahelo be ngandry mialatsy ny dada sy ne no maly iny raha tezitra sy nanao fihetsika tsy mety any fahaizana iny hitandre rehefa mianatra ane dia mahay zavatra maro samihafa sady afaka anatanteraka ny nofinofindrindry any aoriana tsara neky izany tena marina zay tenineny zay miomana rengana fa ateroka hianatra ianao dia ihany koa tsika mividy kahier tianao zay dia ajaina tsara ny fipetrara-pahasalamana ny ampianarana any dia mianatra tsara ny zanako amin'izay tanteraka ny nofinofina ho lasa dokotera ny ariana any sady zany akimo zay mihitsy dia tsy adino ny masika dada masika dia manasa tanina matetika koa moa dia ajaina tokoa ilay nanelana releta zay reny fa lasy zay mahazotoana reo mianaka na dia teo aza ny fikorotanana ara-tsaina vokatry ny covid ry ray aman-dreny ny za milamina eo masindreo ankizy tsaroako fa misy fiatraikany amin'ireo zanantsika izany indrindra eo amin'ny fianarana resao izy ary ampisetano izy amonjy ny sekoly ary azadinoana ireo fepetra isoroana ny fiparitany aretina covid-19